dia mbola faly ry havana miarabanao indray a amin'ny anaran'i Jesosy tratra ity andro anio ity. Ny herin'ny vavaka Jeremia 7:20 ny anaran'i Jesosy. Ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, rakatrahanareo amin'ny fonareo rehetra. Amen. Mbola maro ry havana ny zavatra tsy mbola fantatsika mikasika ny vavaka raha ny tenin'Andriamanitra no jerena. Ny vavaka dia fifandraisan'ny tena amin'ny tontolon'ny fanahy, mampifandray ny tany amin'ny lanitra. Tsy misy afaka mampitohy sy mampifandray ny vatana amin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny vavaka. Ny vavaka izany no iantsoantsika an'Andriamanitra sy amborahantsika amin'Andriamanitra ny fangatahantsika. Izao anefa tsy izay lazain'ny vavantsika ihany ry havana no atao hoe vavaka, fa ny toe-po sy ny fotom-pisainana mihitsy izay mikaroka sy mitady fihaonana amin'Andriamanitra, na dia tsy amin'ny alalan'ny teny aza. Izay ny atao hoe vavaka, ary izay no mitarika sy mahatonga fanasitranana. Hitantsika izany tahaka an'ilay vehivavy izay mikasika ny somotra fiavin'ny lamban'i Jesosy, izay tsy natonona teny indray-mbava akory, fa ny nataony dia izay natongavana teo akaikin'i Jesosy, teo an-damosiny teo dia nikasika ny akanjony izy, dia avy hatrany dia sitrana io vehivavy io. Raha miteny Jesosy ry havana ao Matteo 4:fahaenina tamin'ny fampianarany hoe midiro amin'ny efitranonao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahitanao mangingina no amaly anao. Midika izany fa ilay fidiranao fotsiny ao amin'ny efitrano mangingina dia hivavaka izay fotsiny dia fa vavaka izay. Tamin'izay io vehivavy izay narary 12 taona io ny tanjony dia izao: androso anakaiky an'i Jesosy hikasika somotra fiavin-dambany dia tonga tokoa izy dia natsotra ny tanany tao anatin'ny sainy dia hoe na ny lambany fotsiny aza no ho voakasika dia inoako fa sitrana. Izay mihitsy anefa ny tena endriky ny vavaka izay ry havana. Ary dia tonga dia nipory fon'i Jesosy izay hoe nankasitrahany izay vavaka nataon'ilay vehivavy izay ary dia naneho fakakana tsy roa aman-tany teo amin'ny fiainany, satria nanomboka tamin'io datin'andro io niova tanteraka ny fiainan'ity vehivavy ity. Toy izany koa mijery ny tantaran'ilay marary ny paralysisa izay nolanjain'ny Efata isika. Rehefa hoe tsy tafiditra tao an-trano intsony noho ny fahateren'ny olona, ny fahateren'ny trano noho ny fahabetsahan'ny olona, ity marary ny entin'ilay izy Efata ity dia nitadiava ny hevitra mihitsy ny andao vakiana tafon'ity trano ity, andao ampidirintsika very ambony ery izy. Ny tanjona dia izao: tsy maintsy tonga eo anatrehan'i Jesosy io, fa rehefa tonga eo io tsy miala maina izany io. Dia nanakaiky an'i Jesosy tamin'ny alalan'izay fihetsika izay izy Efata, izay ilay hoe finoana. Ary noho izay finoana izay teraka vokatra lehibe nitsangana ilay marary satria tonga teo anatrehan'i Jesosy izay fihetsika izay sitrana ny marary. Izay zany ny fomba entina ny soratra masina mihitsy hanaporifoana sy hampafantatra ilazana amintsika ny endriky ny vavaka manova zavatra, toe-po, toe-tsaina, toe-panahy, mitady an'Andriamanitra. Tsy maintsy tongako, tsy maintsy manakaiky an'Andriamanitra, miditra amin'ny efitrano mangina fa hihaona sy hitady ny tavany. Dia hisarika ny sainao ry havana. Anisan'ny fomba vavaka anankiray izay faran'izay mahery ihany koa hitantsika ao anatin'ny soratra masina ny fanatitra.
Voalazan'ny soratra masina fa fanomezana izy io izay nataon'ny olona ho an'Andriamanitra. Tamin'ny andro anankiray Jesosy nitazana ireo olona izay nandrotsaka fanatitra tao amin'ny tempoly, dia nilaza tamin'ny mpianana izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa izy fa io vehivavy mpitondra tena io no nanao be indrindra no mihoatra noho izy rehetra. Izany hoe tena nahakasika an'Andriamanitra zavatra nataon'io mpitondra tena io, satria izy nanolotra ny kely ananany fa natolony avokoa izany ho an'Andriamanitra. Fa ny olona nabetsaka ny fananany dia sombitsombon'ny kely ihany izay ambokambon'ny kely ihany no nataon'ny olona. Dia Jesosy nidera ilay mpitondra tena hoe izany ny zavatra akasitrahan'Andriamanitra indrindra. Samy niarana nanao fanatitra ihany koa na Ikaina na Abela ry havana, fa nahagaga fa nataon'Andriamanitra, naseho an'Andriamanitra mihitsy ny fanankasitrahany ny fanatitry Abela, satria Abela hoy ny soratra masina nanolotra ny tsara indrindra tamin'ny ondriny ho an'Andriamanitra. Ary voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly ny tantaran'ny Kornelio. Niavaka ihany koa nyzany fiainan'izany Kornelio izany, satria dia nisy anjely tonga mihitsy nilaza taminy ry Kornelio, aoka ho fantatrao fa ny fivavaka ao sy ny fiantranao dia tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra izany ho fampatsiarovana, izany hoe misy fanatitra zany dia endriky ny vavaka ihany koa tafakatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo karazan-javatra anankiroa ireo izany dia fihetsika maneho fitadiavana ny tavan'Andriamanitra. Ary farany izay ampatsiahivina antsika eto mandrakariva dia ny amin'ny vavaka sy ny fifadikanana. Manana ny heriny lehibe ihany koa mampisokatra ny lanitra, manova zavatra, ka ilay zavanitranga, ilay aizina manjary tonga mazava, ilay favoazana mivadika ho lasa fandresena, ny fahoriana misy eo amin'ny fiainanao ataon'Andriamanitra mivadika ho fifaliana. Izay ny herin'ny vavaka sy ny fifadikanana. Araka izany ry havana, ny vavaka hoy isika dia mampifandray ny tena amin'ny tontolon'ny fanahy, mampifandray ny tany amin'ny lanitra, ary mampitoy sy mampifandray ny vatana amin'Andriamanitra. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.